Tsika ohatran' Jesosy malala androany maraina ahoafany amin'ny lanitra ny taninao dia andao tsika teny aminy hoe tena misaotra tompo a menao andray maray vaovao herinandro vaovao ary fantatra hoe fiainana vaovao isan'andro no menao anay ny baiboly dia milaza fa isa maraina dia mamangy anay amin'ny famindrapo ianao ary ny teninao dia manambara mazava fa avaozinao isa maraina ny famindraponao zany hoe zay zavatra iainanay omaly tsy iainanay androany dia tokony anapatsapany zay fa raha mbola misy ny atao masoandro miposaka isa maraina Jesosy dia fantatra fa tsy noho ny vavaka nataonay na zay ny tsara sy mendrika indrindra isitraka an'izany fa satria ny asa teo amin'ny fiainanay famindraponao sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra makasitraka anao androany maraina misaotra fa mbola miteny aminay ianao mbola manambara ny sitraponao aminay ianao fa tsisy ninainana feninao taminay fa zay natao am-ponao dia nambaranao mba hahafahanay miaina ny fahatsaranao mitenenena androany maraina tompo a fa miainanao zay ao anatin'ity sekoly ty amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity tanana mafy ny tompo a miangavy ianao ahazo toerana miarabantsika indray androany amin'ny anaran'i Jesosy ny fifaliana lehibe indrindra androany dia mifankahita indray tsika ary tsy aiza ny fankahitantsika fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fanatrehan'Andriamanitra anankitelo mantsy eo amin'ny fiainanao ary mila fantatrao zany voalohany a ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao Jesosy niteny hoe dia eo aminareo izy ny fanahy fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria eo aminareo izy dia izy ao anatinareo izy misy fotoana izy a eo amin'ny fanatrehana ianao any an-trano rehefa mitokana ianao dia ianao sy izy rery ary indrindra ho varavarana dia ao ianao fa zay hoentinao zay ivavahanao mangingina no omaly ianao ao amin'ny mangingina dia misy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny assemblée dia misy izy aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka ohatry ny fanaony sasany rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ianao dia tsy mitovy ny manifestation an'Andriamanitra amin'ilay toerana ianao sy izy rery sy any amin'ilay fotoana iarahanao amin'ny assemblée ary amin'ny fotoana tsapahanao koa fa tsy manindrery ianao fa ao anatinao izy tena zavatra lehibe ny ahafantarantsika an'izany androany maraina manokana dia izarantsika ilay teny nampitondraina ny lohateny hoe ilay tena fanasitranana zany hoe manondro an Jesosy Kristy ho fahafenona na hoe Jesosy Kristy fahafenona raha resaka momba ny fanasitranantsika dia Jesosy Kristy ny fahafenona momba ny fanasitranana Luka 4:25 ka hatramin'ny 17 tonga dia vakiko misesy le teny dia avy hatrany dia hiditra amin'ny votoatiny isika Luka 4:25 ka hatramin'ny 17 tsy ato Jesosy fa efa nitsangana ary tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany mpanota ka homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo Jaona 7 Jaona 7 ny 4:12 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao no menjana ny latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ary farantsika amin'ny testamenta taloha amin'ny boky Nomeria 2:20 Nomeria 2:20 ny 4 ka hatramin'ny 7 ary niala tany an-tendrombohitra Ory izy ka nahazo lalana makany amin'ny ranomasina mena ny didina ny tany Edoma dia kivo ny fanahin'ny olona noho ny lalana ary ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no entinao miakatra avy tany Egipta zay ho faty etỳ efitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mampahamona aminay ny fanahinay tony mofomofony tony maintsy many io ary Jehova dia nampandeha menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be dehibe ny olona teo amin'ny Israely dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoty izahay ary efa niteny nanome tsiny an Jehova sy ianao ifony amin'i Jehova re zahay mba hanesorana ny menarana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehova taminy manaova menarana afo ka hatony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Halleluja.
hitanareo ny problème ny zanak'Israely teto dia fimonomononana. Ny fimonomonana dia toetra ratsy. Ananan'ny olona izay mandeha ara-nofo. Rehefa jerentsika eto ny teny voalaza dia vokatra hoentina misarika fahatezerana sy fitsarana mivantana koa ity toetra anankiray atao hoe fimonomononana ity. Maro ny olona na dia efa kristianina aza ny taraiky tsy mahita ny fatateran'ny teny fikasana satria raha tokony ho velona ao anaty fiainam-bavaka miatrika sedra sy fanoherana ny olona dia manjary mimonomonona rehefa teren'ny nofo sy ny filana tsy tanteraka. Andriamanitra tsy miainy mpimonomonona fa vao maika azy io toetra io manetsika ny fahatezerany hanohatra anao. Maro ny olona efa mivavaka ihany fa tsy mahita ny tanan'Andriamanitra. Na dia miezaka azy izy manao izay fomba rehetra tena avy amin'ny fony mba hahatonga azy ho ankasitran'Andriamanitra dia raraka ao anatin'io toetra anankiray atao hoe fimonomononana io. Fanao mampanalavitra ny teny fikasan'Andriamanitra izy io ary misarika ny herin'ny faharatsiana azo aina andrava ny fiainanao satria ao anaty fimonomononana dia taraiky ny kanananao ary ao anatin'ny fimonomononana dia tsy mifankahita mifankasitran'Andriamanitra ianao. Tandremo. Tsy maninona na tsy mbola misy mandeha hitanao azy ny zavatra rehetra amin'izay hitany masonao azy. Fa mila vitanao no fe tena tsy mimonomonona amin'Andriamanitra fa miforotra ao anatin'ny fanahy mivavaka ampahatokiana fa ao anatin'ny ady na nisy aizina azy teto tany dia teo Andriamanitra nilaza hoe misy mazava dia nisy zany. Ny fimonomonona dia feo anofo fa mivavaka kosa ilay feo ara-panahy. Ny hoe mimonomonona dia midika fa manahy ianao fa Andriamanitra tsy hanatanteraka an'izay nilazainy. Rehefa ianao mamaritra n'ilay Andriamanitra mandrakizay hiasa amin'ny fotoananao dia manomboka taraiky ny leranao fa tsy midika akory tsy hitan'Andriamanitra ianao. Rehefa teren'ny fanahiana mafy ianao dia manomboka monomonona, izany hoe manome tsinan'Andriamanitra hoe aiza ianao. Izany hoe tafiditra ny fanahy fisalasalana ny amin'ireo fahamarinana ny teny izay nilazain'Andriamanitra taminao fa ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Ny olon'ny finoana kosa nefa dia faly sy mitsika lalandava na toy ny tara aza amin'ny fijery maha-olona ny zavatra rehetra sy ny fatateran'izay fikasana tsara nomen'Andriamanitra azy. Lasa miteny ianao anaty vavaka, Andriamanitra nangamba mahatoky fa tsy olombelona izy ka handainga fa izay nilazainy dia ho efainy ary izay nambarany dia ho tanterahany. Izany ny fivavaky ny olona manam-pinoana. Nomerity toko 7:9-10 ny Baiboly dia milaza an'izany. Mitoetra ho mahatokana dia tsy mbola hitan'ny masonao azy na mifanohitra amin'ny zavatra neritreretin'ny sainao azy ny zavatra mitranga dia hiteny tahaka ny Joba koa ianao ao amin'ny Joba toko 7:10-15 hoe zao ny fantatro velona ny mpanavitra ary izy dia hitsangana any aparany eo amin'ny vovoka midika fa ny fananao no fandray n'ilay tenim-pahamarinana fa tsy ny sofinao fotsiny nandray tenim-pahamarinana. Tandremo fa maro ny olona mitaraina izay ny hoe mieritreritra hoe rehefa mitaraina izy amam-bavaka dia mampianatra anao izy hivavaka ao anaty fimonomononana fa tsy mampianatra anao izy hivavaka ao anaty finoana. Ka androany maraina izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy arinoko fa mifanamasina nampiantsika ao anatin'izany ny ahafantarantsika izay zavatra nilazain'i Jesosy manodidina ny fanasitranana sy ny tontolony. Aza fangariny hoe mitaraina amam-bavaka sy mimonomonona satria ny mahasamihafa an'ireo dia zao ny endrika ny etadama na ny fomba hiatrehan'ny ainao eo ampiresana amin'Andriamanitra. Ny fahaveloman'ny teny ve manokatra amin'ny vavanao sa ny hamafy ny problème. Misy olona kivo mitaraina fotsiny dia ao anaty vavaka ny hitondrany an'ilay fa monomonona ny tena toe-po sy ao anaty manokatra amin'ny vavany. Fa misy kosa mihintsy mahatoky manokatra amin'ny vavany dia hafa mihitsy ny zavatra mipololotra avy eo am-bavany satria rehibe ny ankaton'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra am-po manoloana ny zavatra zarainy. Jereo ny tenin'ireo zanak'Israely tamin'i Moïse. Eto ny tenin'ny zanak'Israely tamin'i Moïse dia fimonomononana nanetsika ny fahatezeran'Andriamanitra. Tonga ilay menarana afo, sozy ilay menarana, fenipozina ao anatin'io menarana io. Ary tiako fantatrareo fa io menarana io tsy menarana angeza be ohatry ny anakonda. Hoe ilay olona mihitsy no ateliny. Fa izy kely any amin'ny dezera izy io tena menarana kely. Fa enjana be ny venin.
nanipozina ao anatin'ny menarana io zany hoe mety kaikitra kely ohatra ny diana fanjaitra anankiroa no idiran'ny nifiny eo amin'le vatanao maratra fa vetivety kely dia maty ianao rehefa tafiditra le pozina. Zao ny zavatra nahavariana. Ny menarana afo nanafika ny zanak'Israely tsy ilay karazana menarana ifampitolona aminy dia itelina azy. Fa kely mitondra pozina mandringa anazy vetivety. Tonga menarana afo misy pozina nalefan'Andriamanitra andringana rehefa tanteraka feno ny fepetraka kapoaka fimonomononana mahatezitra an'Andriamanitra. Ary zany dia mahatsiaro ihany koa zany zavatra mitrangy zany tany amin'ny andron'ny Adama. I Adama rehefa nanota Romana 7:20 dia ny tambony niota dia fahafatesana. Midika fa no fahotana dia tafiditra ho azy ny fahafatesana. Zany hoe raha tsy ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama antsafidy nanohatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy tafiditra teo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'olombelona raha fahafatesana. Andriamanitra ny teny vao mihinana ianao dia ho faty dia ninana i Adama dia jereo zavatra nitranga lasa mandova fahafatesana i Adama sy ny taranany. Zao anefa ny zavatra nahavariana eny io tsara tsy hitany Adama nidiran'le fahafatesana sy faharavana teo am-pihinanana fa ny zavatra nitranga Adama tsy nahalala fa efa ao anatin'le fahafatesana ary manomboka miasa eo amin'ny fiainana nanomboka tamin'ny fotoana nandikany tsy nandehanana tamin'izay teny nandraran'Andriamanitra azy. Velona zany aloha i Adama teo fa tsy fantany fa efa manomboka miasa tao aminy tao amin'ny Adama ny fanahy ny fahafatesana. Mitovy amin'izay koa le menarana afo teto. Vao avy nanaikitra izy dia aza misaina mijery hoe maratra ianao na ferezina ianao tsy ho fery dia kaikitra io ny tokony ho karakarainao fa efa misy pozina tafiditra ao anatinao tamin'ny fotoana na nikekerany ianao. Zany hoe le vatana zany raha metsiketsika vatana tsy ho velona ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany aza laniny ijerevana n'le fery le izy fa mandana mibanjina n'le menarana varahana izay natsangany Mosesy fotsiny. Ndao hitantara zavatra fohy mahakasika an'izy ity fa tena atao ny fifantohako ary inoko androany maraina fa ho azonao amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masina ny zavatr'etra izay ho zaraintsika eto. Problema ny zanak'Israely nandany fotoana ny karakara fery fa tsy fery na ratra hita maso no ahafaty azy. Fa pozina tafiditra tamin'ny kaikitry le menarana venin tafiditra ao anatin'ny vatany. Ny problema zany dia zao le pozina mahafaty ny mandringa anazy fa tsy le kaikitry tety ivelany. Ny menarana afo tsy menarana goavana fa kely fa mamoaka pozina faran'izay mamono vetivety. Tsy atahorana zay ohatrany hoe angezana anakonda goavana be nitetiky ny telona ny olona akory izy fa kely ohatrany tsy dia misy tokony atahorana azy zany raha ny tana azy hita maso raha ny olona tsy matahotra biby lava fa raha vao miditra fotsiny le nifiny kely anankiroa iny manaikitra anao dia kely sisa ny fotoana havelomanao. Ny olana tsy le ratra fa le pozina tafiditra. Averiko ny olana tsy le ratra fa le pozina tafiditra. Afaka manisy alcool ianao mety metrehitra hoe asiako bondasy kely koa le ratra fa iny hitanao ety ivelany fa tsy ao anatin'iny le olana vahana fa any anatin'le pozina efa tafiditra tamin'ny fotoana nanekerany ianao. Zavatra tsy fantatrao dia zao efa manomboka mivezivezy ao anatin'ny vatanao le pozina rehefa nanomboka voakaikitra ianao tamin'ny fotoana nandalovany. Ohatray koa ny fiasan'ny ota. Rehefa tafiditra ny ota mety heverinao fa kely izy dia maivaninao fa teteny aminao fa tafiditra ny fahafatesana ao ambadiky ny fanekenao anota. Adama rehefa ninona ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy voaroka tao edeny izy sahala aminao hoe velona zany. Niala tao edeny izy dia ohatrany hoe velona ny ivelany edena fa zao ny zavatra nitranga very le fiainana mandrakizay tao aminy. Tiako azonao fa ny fahotana dia afaka mamitaka anao amin'ny zavatra hita maso sy ny fisehoany. Fa ny venin ampidiriny atao hoe raha fahafatesana dia manomboka miasa tsikelikely, mandrava tsikelikely, mandra-pahatateraka ny sitrapony ao anatin'ny olona izay miaina sy tsy mibebaka
fa mandeha arak'izay fiainam-pahotana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay. Zao ny problème ny zanak'Israely tamin'izany. Niezaka ry zareo mamono serpent. Niezaka ry zareo mitsabo an'le ratsy. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy nahasakana amin'ny fahafatesana tsy hitranga zany. Maro tamin'izy ireo maty satria nahafatesana maro teo amin'Israely ozy izy ny Baiboly. Satria manam-potoana aminona ny pozina rehefa fatoana ny olana ivelany sy le tranga ivelany hita maso. Ary menarana ny désert dia tiako fantatrao fa menarana le plus venimeux du monde. Zany hoe tena misy venin faran'izay enjana indrindra ary vetivety dia maningana. Fotoana fohy dia maty ny olona rehefa voakaiky. Tsy miseho zany ny fanafana teto raha tsy tonga ny vahaolana avy amin'Andriamanitra. Satria ny problema teto tsy problema na fanasitanana ilainy ety ivelany fa fahafatesana ho esorina avadika ho tonga fiainana. Any le olana. Ny olana eto tsy fanasitanana fa ny olana eto fahafatesana esorina. Awa. Tsy miseho ny fanafana teto raha tsy tonga ny vahaolana avy amin'Andriamanitra. Ary toy izao ny fisehony voalohany. Ny olona eto dia tsy hoe satria mafy be ny zavatra nitranga dia tonga dia natsairan'ny Mosesy fa efa be dia be ny ringana vao tonga saina. Ary io ny problema ny olombelona. Miezaka foana ny olombelona hitady solution avy aminy. Fa ny zavatra dininao farany indrindra ny vahaolana avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa mafy le ataky, averiko, mafy be le ataky, dia nanomboka tafidy nahafatesana maro ny Israely dia nitodika tany amin'Andriamanitra ny sainy. Ary rehefa nitodika tany amin'Andriamanitra ny sainy dia nisy etapy nataondry zareo teto. Zareo nila fanasitranana, nila fanafahana. Nefa le olana tsy olana ara-panasitranana ny fototra na fanafahana izay tadiaviny fa olana ara-pahafatesana mila vahana. Noho izany tsy menarana ny mila roahana. Efa nanaikitranao izy dia lasa. Tafiditra fotsiny pozina dia tsy solution intsony no fandroana hoe miala menarana, miala menarana. Efa tafiditra le pozina. Ny fifantohana amin'izao, le fifandraisan'le pozina ao anatinao mandringananao, tokony hampifono masonao hitodika amin'Andriamanitra mba hifandraisanao amin'ny fiainany. Zay ny maharatsy ny excuse mpandroana devoly au lieu de tokony se repenter, tokony hibebaka. Hitanao le pozina tafiditra ao anatinao dia misy fomba nasehon'Andriamanitra eto amin'ny boky Nomeria ihany no jerevantsika azy. Hoe ohatr'izao ny famana le olana. Maro amintsika kristianina enjana be ra délivrance sy fandroana devoly hoe miala amin'ny devoly tena. Ianao aloha dia olo supernaturel faran'izay enjana. Satria ainao daholo ny teknika sy taktika sy teknika androana devoly. Fa ny problème mety tsy zany, tsy le menarana roasina. Tsy le menarana roasina satria menarana afaka mandeha izy. Rehefa tafiditra fotsiny vena. Rehefa tafiditra ny pozina afaka mandeha izy. Pozina tafiditra ny olana fa tsy menarana roasina. Ary eo tokony anantsika discernement rehefa miatrika tsika ady. Rehefa misy zavatra mitranga eo fiainanao aza niezaka ny manaisotra symptôme. Le source na le fototra ny tonga dia jereo hoe inona no nahatonga an'le izy. Sekolim-panasitranana. Omeny tompo antsika eto ny lakile mpanasitranana faran'izay ngezana indrindra androany. Ary noko fa rehefa rafy ty fivoriany ty tsy menarana miala hitany masonao fa le pozina tonga dia nataon'Andriamanitra omeny anao tamin'ny alalan'ny fijerevanao an' Jesosy ny finoanao azy ny antidote tonga n'le pozina tsy afaka hiasa intsony eo amin'ny fiainanao. Amen. Inona ny zavatra nitranga? Ahoana ary le lalana teto tamin'ny andron'i Moïse? Nomerito 2:20.
eo ihany namoka amin'ny andino fahafito an'io jerentsika dia nakeo mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto zahay fa efa nitenina ny mianjeo tsy ny an Jehova senao ifony am Jehova zahay mba hanesorany menarana aminay dia nifona ho an'ny olona mosesy voalohany aloha miaiky ny fahotan'ny olona tena diso zay tao anaty fahaterena dia nanantonany mosesy ry zareo miaiky ny fahotany sady nitaraina ny mbola mitondra proposition ndray nefa ina le proposition ifony am Jehova zay mba hanesorany menarana aminay ny olona mpanota tsy mahazo manao proposition hafa akoatra ny fiekekeloka satria tsy ianao nibaiko an'Andriamanitra nefa ianao ara tsy niova fo akory fa niaina sy niodina tamin'Andriamanitra tsy mahazo manao proposition na solution zany na vahaolana ny olona anantona an'Andriamanitra tsy zany mihitsy ny approche tsy zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ozy izy sady mbola mitondra proposition na vahaolana ihany izy amin'ny Moïse esoriny menarana ozy izy Andriamanitra mijeny problemany e tsy le any esorany Moïse an'le menarana fa le vionay efa tafiditra vahaolana men'Andriamanitra tsy menarana ny esorina fa ny vahaolana men'Andriamanitra poziny menarana ny esorina tsy le menarana fa le pozina nafidiriny dia ozy izy Andriamanitra atsangany menarana varahana tamin'i Mosesy dia say vao mibanjina an'io zanak'Israely ny fototr'olana tsy fanasitranana na fanafahany hita maso fa fahafatesana atsahatra mila fiainana mamelona ny zanak'Israely fa tsy fanafody anasitranana fery ny mandresy ny hery ny fahafatesana avy amin'ny poziny menarana no ilaina fa tsy menarana roasina loha aza mitetateta mandroaka menarana fataovy zay atsara ny fibanjinanao amin'ilay teo amin'ny hazo fijaliana hitondra fiainana manao jereo masina akaikinao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao avereny fanoroany Jesosy Kristy avy any Nazareta hitanareo maiky izy androaka menarana maiky androaka devoly satria netretiny hoe devoly roasina fotsiny dia vita fa malaina izy niombona amin'Andriamanitra ao anaty fibebahana marina ifandraisany amin'Andriamanitra fa ny lalana mahavariana tsy vokatra avy amin'ny fifantohana amin'ny tranga fa fibanjinana le menarana varahana nantona teo amin'ny hazo dia niampita ho azy ny fiainana dia maty ho azy le pozina dia manomboka velona zay sisa rehetra ka tanteraka tao anaty ny aina tao anatin'le direktiva an'Andriamanitra taritaran'Andriamanitra anafoanana ny herin'ny pozina Jesosy tsy tonga mpianatra anao ahafahanao miaina amin'ny fanasitranany fa Jesosy hitondra fiainana ho anao ampitsahatra ny poziny menarana andringana ny herin'ny fahafatesana zany Jesosy izy rery ny mpamonjy halleluja ozy ny tompo Jesosy eo amin'ny Jona toko fahatelo ka hatramin'ny 15 zao izy izy tahaka nanandratany Mosesy menarana varahana tany anefitra koa ny nanandratana ny zanak'olona tandidiny Kristy le menarana varahana nasanatra teo amin'ny hazo ny ota amin'izao no mitondra fahafatesana ary Jesosy Kristy rery ny vahaolana ho an'ny fahotana ny fahafatesana tafiditra avy amin'ny fitoeranao ao anaty ota mahazo aina mipozina rehefa tsy mibebaka ny olona fa tsy hoe zay mahay mandroaka devoly misitraka fanasitranana raha tsy mifanandrify tsara amin'ny vahaolana omen'Andriamanitra ny zavatra ataonao dia ho diso ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ao anatin'izay tontolo mpanafana tian'Andriamanitra hitondrana ianao ny ilainao tsy fanasitranana ny ilainao tsy fanafahana ny ilainao tsy prosperité na fanambinana Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao Hebreo toko 12:2 mibanjina sy mijery an Jesosy lay tompo sy mpanefa ny finoantsika zay natonga amin'ny Petera rehefa feno ny lakana ka nandroso tao Jesosy
dia tsy ny asa arbidy mivesatra nampitototo azy nandritry ny alina tsony no vesatra tao ampony ka natonga azy hoe rehefa feno trondro ny lakany dia rapitsy izy nangana seminaire reo fomba azahoana trondro maro fa adino hatramin'ny lakana sy ny trondro satria tonga ny faratapo ny fahatsarana ambony ny fahatsarana rehetra na lalàna fa tena niona tamin'ny tompo mariny ianao ary vita fifandraisana aminy adino ny zavatra rehetra fa izy no ivo ny zavatra rehetra zaranga tsy marety eka ao an'Andriamanitra ka hitanareo tonga dia re amin'ny zavatra zarainao ny fandresen-dahatra ao anatinao rehefa tsapa fotsiny hoe tsy mety ny natao dia miverena tsisy akoatry ny fiverenana fa ny olona rehefa malaina ny bebaka tedavy ny totofana le fibebahana fa ianao indray ny taraiky fa izy mahita solution alohan'Andriamanitra karakarao ane le fery fa ho faty eo karakarao le fery fa ho faty eo zavatra tokana ny ilain'i Jesosy ny fiverenana miaiky ety izy zay ifony amin'Andriamanitra zay efa nanetsiny azy zay tsy nety ny toe-ponay halleluja halleluja tsy mary halleluja ny aikeloko ary zareo dia ny zavatra navarina tamin'ny Mosesy koa anisan'ny remarque kely tsy nivavaka tamin'Andriamanitra mihitsy Mosesy namafy aza ny zava-nisy hita maso efa ny mafy be dehibe ny Israely tsy nivavaka tamin'Andriamanitra mihitsy Mosesy ka nitaraina hoe okizay Andriamanitra fa mijaly ny olona tsy nivavaka izy satria fantatry Mosesy ny fon'Andriamanitra fa eto tsy Mosesy manelanelana no ilaina fa zanak'Israely miverina raha mifony Mosesy tiany reo ataoko tireo ihany ary no teneny hoe mivelominy reo fa za vonoina raha tezitra ianao fa mataon'ny olona hoe tena faly ny Egyptiana hoe navoakany dia naringany Mosesy tsara fo fa teto Mosesy tsy nihetsika mihitsy maty be dehibe fa tsy nihetsika mihitsy satria fantatry Mosesy fa vavaka tsisy fiatraikany ny fanelalenanany raha niditra tsehatra izy ka sanatria tsy naiky ny fahotany ny zanak'Israely ny olona afaka ny miova dia izay olona matsapa ny fahotany ka miverina amin'Andriamanitra rehefa fantatra hoe tsy mety ny nataonao tsy vavaka fanasitrana ny ilainao fa vavaka famonjena vavaka fahatsapana fa nanota aloha dia mila miverina ny famonjena n'ilay zanak'adalany tsy nanomboka tamin'ny fotoana hoe nanapahany-hevitra hialan'ny rainy fa tamin'ny fotoana natongavany saina fenepinanana miaraka amin'ny kisoa izy Luka 2:7-10 ary ny fanamasina tena endry ny fanamasina mamenao ny esprit de discernement anatinao satria indraindray misy sahany kisoa aminao zavatra tsy hampanetry tenanao fa zavatra boboanao fotsiny dia nefa n'Andriamanitra tia hiconfie zavatra be dehibe tia nankina zavatra be dehibe aminao fa misy zavatra tsy azon'Andriamanitra omenanao mihitsy satria misy toetra mbola tsy mety aminy ao anatinao dia ilay zanak'adaly nirarina tamin'ny kisoa aloha vao tonga saina Luc 15:17-18 ary rehefa verina ny saina verina tao aminy izy tonga saina vo velona le teny namerina tsika nefany te hiteny aminao manan-javatra be dehibe tsika ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra raha tsy hoe maty fanatsianana ny fanamasina fahefana tsony angambany ao anatin'ny olona zay le hoe maty eritreritra tsy afaka hiaiky ny fahotana ny olona raha tsy tafiditra anatin'ny olona ny fanamasina ary zay ny rôle ny fisian'ny fanao anatinao inona kay nylazay ny baiboly momba an'izany inona nylazay ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe ny baiboly boky fa ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia aloha koa tsy miteny hoe baiboly dia milaza fa Jesosy dia niteny zay ngamba mety manomboka androany satria zay le hoe tsy ao amin'ny fahalalana le izy fa ao amin'ny fiainana le izy teny zay lazaiko aminareo fa nazy fiainana fa tsy hoe fahalalana aloha fahafantarana marina manafaka atso andevo fa tsy hoe fahalalana ao amin'ny saina zay nilazain'Andriamanitra noho izany tsy voavonjy ara-teolojia ianao na filozofia fa voavonjy ianao ao anatina révélation sy œuvre ny Saint-Esprit ny asan'ny fanamasina Jaona 1:9 ara tonga amin'ny fanahy dia mampiaikitra tontolo izao ny fahotana
sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Mampiaiky. Hitanareo ny attitude ny olona tsy mihitsy mahay miaiky eloka. Pasteur Adolo aza sina mafy. Tsy asiko mafy ianao fa fahamarinana zany. Fahotana satria tsy mino azy. Tsy finoana tsy fahaizana miaiky fahotana. Aloha tena apoitsika tena. Andaso hitanareo rehefa hoe mihinan-kanina dia sorona hatramin'ilay taolana faran'izay kely indrindra mba ahafahan'ny tsirokanina tsy hanelingelina ny ao anaty vavanao rehefa mihinan-kanina ianao. Esorina aloha ny taolana. Fahafolo. Fahamarinana satria makany amin'ray ahy. Fa tsy mahita intsony nareo ary ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Io no lazain'i Jesosy. Tsy afaka nitondra ny famonjeno anao Jesosy raha tsy miaiky ny fahotanao ianao aloha. Mila miaiky ianao hoe diso a Jesosy. Tsika ne na tsy nanao ninona aza dia mitondra ny ota avy amin'ny Adama koa. Ka ny mpanota satria nanota fa mpanota satria ny aina izay avy amin'ny Adama koa. Ohatran'ny zazakely le rangahy bevoka amin'ny vadiny. Tsy vony sida le vadiny fa le rangahy vony sida dia mitondra VIH koa le tsy mikaretina koa le zazakely eo an-kibo. Nefa le zazakely eo an-kibo tsy nanota ohatran'ilay dadany. Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Na mbola tsy nanota aritsika dia mitondra ny fahotany Adama koa. Dia Lioka 20:7-7 ety jereo hoe. Lioka zafady. Tsisy 7:20 ny bokin'ny Lioka. Jaona 1:1. Jaona 1:1 ny andiny 7 ary io. Raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tonga ny vahaolana rehefa misy akekeloka marina. Rehefa izay tonga Jesosy maneho anao ny lalana ahafahanao mifandray amin'ny fiainana. Manakana anao tsy roso makany amin'ny fahafatesana. Io no atao hoe lalan'ny famindrapo. Aza vela azo ainy Satana animbanao ao anaty fahotana. Rainao zao mipetraka amin'ny sezy io. Misy zavatra fantatra fa tsy mampahazo aina an'Andriamanitra. Dia nefa izay foana ny fanahy mimotivenao na ny fanomponana amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Dia zao androany Jesosy omenao voninahitra amin'ny zavatra teneninao. Rapitsy izy io alainao baraka amin'ny zavatra ataonao. Ny zavatra tiany Jesosy aloha dia zao. Aza maiky ny aneho an'Andriamanitra fa maneke ho asehon'Andriamanitra. Aza maiky ny aneho an'Andriamanitra fa maneke no aseho an'Andriamanitra. Rehefa ianao no maiky aneho an'Andriamanitra dia ianao ny ampiasa an'Andriamanitra. Fa rehefa anao no manaiky ho aseho an'Andriamanitra dia ianao no ampiasain'Andriamanitra. Verina amin'ilay lesona tamin'ity herinandro ity. Amin'izay tsy olona faingana ao anaty fahalalana hizarateny fa olona mafantatra fahamarinana anambara fanambarana. Révélation zarainao. Révélation rehefa tsy hoe inspiré ianao fa rehefa resy lahitry ny fanahy ianao zaka an'le teny ho asehon'Andriamanitra mifanaraka amin'izay fahamarinana zarainao. Dia manambara fa authentique ianao eo masin'Andriamanitra. Fitiniko tsara mihitsy amin'izay le lesona tamin'ny herinandro satria zara raha misy talata maraina ahafahantsika mihaona indray ahafahana manambara an'ilay fahamarinana. Amen. Noho izany ny zavatra mitranga dia zao mila omenao lamosina ny ota aloha. Satria rehefa afaka ny ota dia baraka iny fahafatesana. Fa raha mihainao anaty ota ianao dia mitahiry fahafatesana. Aza miezaka manasitrana symptôme. Fa aleo tena sitranina le fototra-retina. Ianao manavy. Tonga dia maika ny paracetamol sy ny vakinina. Nefa tsy fantatra fa mety infection any anaty any koa miteraka fanavinana grippe. Tsy fantatra na malaria izy ninninina. Noho izany fatary détecté aloha anatina fandinitena. Hoe inona ny antony mahatonga an'ilay fanaviana. Aza manao dokotera tena fa mandana manantona mpitsabo. Izay ny tongavanao eto. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Dia asehon'i Jesosy tia mifototsy le aretina dia efa fantatro amin'izay ohatra mbola misy toetra ohatr'izao tsy mety kay ny zavatra ohatr'izao tsy mampahazo aina an'Andriamanitra reto zavatra reto tanysainy reto aseho fanamasina rehefa mivavaka ianao dia pitsipitsihany fanamasina befia ny tena izany ny fanamasina ory befia
okzay na hoe ory mpiavo a mpiavonavina boka moe miteny an'izany ny saint esprit nyfanamasina ny teny an'izany miteny koa nyfanamasina rehefa avy eo problemanao ianao mora miakatra io miteny nyfanamasina ianao raha kala olona enjana mora makala kely fa sarotra amity alefa nyfanamasina dia avy eo anao fa ny olona rehefa feno nyfanamasina afaka ianao misy fotoana mba tezitra ohatry ny olona ihany fa tsy mitahiry fahatezerinao mihoatra ny 5 segondra rehefa dia tonga saina miteny nyfanamasina atory ianao ka neny ny trompetra anaka dia vao manomboka mandeha matory ianao dia anao ilay mivingibingitra iny dia misy hira mandeha zany zay fotsiny na mbola tsy mandeha ry lera tonga dia hoe mandana mamela eloka fa misy zavatra tsy milamina tokony amboarina eo amin'ny fiainanao zao a ty resaka ity tsy resaka vazivazy fa resaka mariazy ho avy no fampakarana ianao mananantony manokana hitiavana an Jesosy tadio fa raha misy zavatra anankiray to tany tianao mihoatra no Andriamanitra dia tsy araka aminao mandrakizay zany rehefa anatren'Andriamanitra tsy sy mama tsy mitovintsony eo anatren'Andriamanitra satria olona samihafa ety ihany zay no miray dia mifampitatana ho any an-danitra kosa aloha dia voary zany raha misy fitiavako an'io tsy ny fianoko ny feonao anatin'ny fahalemeny dia honena azy fa mampalahelo mihitsy ianao fa na misy zavatra heretany azy ajoroko ampovoan'ny fivoriana mihitsy ny hoe tsy mety ny ataonao satria manatanjona mihoatra tsika no zany sainto nadala izany ny tena fitiavako azy hoentiko any amin'ny Jesosy izy fa tsy miara-dobo zay hoe se sentir victime malava izy amin'ny zavatra rehetrarehetra nefa inona moa fa fitoetra tsy afaka fotsiny izy ohatra aza taitra ianao saragatsy mahareteka ao an'Andriamanitra ny atao hoe fiainana tsotra dia fiainana mandeha mahitsy tsika zany rehefa miainao anatin'ny fanompona dia atao zao no atao lara-pamena misy ray mijery ahy ary ty tany ity tsy fanamperana zany tsy eto mihitsy tsika no aneo ampira hoe hoaiza hiady antsika eto hiady antsika eto aninona hiady antsika eto aninona tsika aloha maka drapeau fotsy eto dia atsangana hoe resy aho fampandresy aho ao aminao tsara angatsy mahareteka ao an'Andriamanitra raha menao paracetamol izy ka manavy midina fotsiny ny hafanana fa rehefa avy eo miverina ihany le aretina mahatonga fahafatesana fahotana fa tsy aretina symptôme fotsiny le aretina ny afatra miverena amin'Andriamanitra aza miezaky ny olakolako zany amaolana fa ivelany fotsiny le vahaolana raha izany menarana nena miala aza dia efa napiditra aloha izy raha mivavaka mosesy la menarana efa niala reny na tsy ndroana azy satria efa fantany hoe anazy ianao rehefa tafiditra le pozina zavatra tiako tsavanao fanamasina mesa mahery vaika ny anatin'ray tsirairay ahy ka tsy fandroana devoly aloha fa fiverenana amin'Andriamanitra ny fanarenana ny rava tsy mahamaika ny fanafahana fatorana ohatra ny verina ty fatorana le fatorana amin'io tsy ara-panahy le fatorana roasiny io a fa maro mandroka devoly ivelany fotsiny aoko maina ny fery ny fifatafiditra mipozina tsy vahaolana amin'ny mamaika fa le fototra tonga olana hiaisitra ary tsy misy zay vahaolana zay fa tokana ihany Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao miavana aminy miombona aminy iray aminy mibanjina azy mety io na mandroka devoly aza ny olona efa tafiditra mipozina rehefa mandatsaka ataon'Andriamanitra ny olona dia zay ny zavatra nitranga voalohany zotr'izay koa ny fisehony Mosesy menarana varahana ny natsangany fa ozy Jesosy tahaka nananganana menarana varahana koa nanandratanana menarana endriky ny ota endriky ny fahavalo menarana endrika devoly menarana
Jesosy natao tahaka ny endriky menarana. Bazonareo ve? Natao tahaka ny endriky menarana Jesosy. Natao ota izy. Dia ndao an'izay ne. Ozy Jesosy tahaka ny menarana nataony Moïse. Tsy zay? Tsy Moïse anasen'Andriamanitra nanao menarana. Mba tsy hangano ny tanan'izay mandefa ty révélation. Faofao kely, mahafinaritra kely ho zareo. Iza nanangana le menarana varahana? Moïse. Dia Jesosy niteny hoe manovy ianao, Andriamanitra niteny tamosi manovy ianao menarana varahana, atsanganto. Dia ndao tsika hijery an'i Jesosy naka ny endriky menarana dia voly. Fa zao tsy Andriamanitra namorona azy teo amin'ilay endriky ny ota, fa itsika namorona azy aka ny natiorantsika. Zay le révélation zay. Ohatra Mosesy ny rahana anao sarina menarana varahana. Dia jereo ny boky n'Isaia, fa rehefa miteny Andriamanitra fanoharana mikasika momba ny amafy ny atoka, dia miresaka momba ny varahana izy, varahana ny andrinao. Rehefa mafilozan'ny olona dia varahana koa. Ditanao natiorantsika dia nanao menarana varahana Mosesy. Mosesy nanao le menarana créature Mosesy. Nefa créateur le nanaiko tonga aka ny endriky menarana varahana nantona teo amin'ny hazo. Zay nataon'ny olona. Zany hoe raha namorona ny olona izy dia lasa nataon'ny olona izy. Dia porofoky fa tratrako tato anatin'ny Baiboly izy. Amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana faharoa toko fadimy andiny faharay amby roapolo. Mba le fasokiny Korintiana faharoa toko fadimy andiny faharay amby roapolo azafady. Zay tsy nahalala ota dia efa nataony ota. Nataony ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Natao ota izy. Tsy natioran'ilay izy, fa natioranao ilay izy, nanamboaranao azy mba hahafahany mameriny aminao ny natiorany. Dia jereo ilay dingan'ny fanetretena. Raha naka ny endriky ny olona Jesosy dia fanetretena, fa rehefa naka ny endriky menarana izy dia fanetreninona. Lasa toy ny foron'ny voary zany ny pahary aka ny endriny. Atao hoe fahotana. Natao ota izy. Ny olana eto tsy fanasitranana tadiavina, fa fiainana efa lasa averina. Wow. Tsy fitahirana fanambinana no ilainao. Tsy fanasitranana no ilainao, fa fiainana. Ny ilaitsika eto tsy izay miseho ety ivelany, fa fiainanao anaty izy Jesosy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy andrava sy amony sy andringana, sa tonga hanananao fiainana ary fiainana mitobaka. Jesosy tsy hoe hanome antsika fanasitranana fotsiny na vahaolana, fa fiainana. Tsy fitahinana fanambinana fotsiny, fa fiainan'Andriamanitra. Mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Fa velona izay mibanjina azy, na marary na manaintaina, na inona tsy hoe maratra ianao dia variana mifantoka amin'ny fanaintainana sy olana, fa verena amin'ny Jesosy mibanjina, fa fiainana no ilainao. Fiainana no ilainao. Aza variana mijery an'io ohatrany mafy mividim-piainana ny jiramaty, ohatrany maninona ny anina manana. Dia zao tontolo zao ohatr'izany daholo. Fa ny mampiavaka anao amin'izao ny ahafahanao mananantoka feo amin'ny fiainanao izy. Ka na toy inona mafy ny zavatra mitranga, ny fifantohanao aminy dia ambony lavitra no ny fanafihan'ny fahavalo mitady haketraka anao. Fa olona omen'Andriamanitra anaty ady dia tsotra. Nandray sarotra tsy ekeny saina le izy, satria tsotra loatra. Jery fotsiny dia samy vita. Inona ny ifandraisan'ny masoko mijery sy ny pozina antidotin'le pozina? Le maso mijery an' Jesosy fotsiny. Zany hoe mahatonga ny zavatra toriana reto, ndraindray sarotra be, ohatrany hoe sarotra be eo amin'ny olona be saina mandrain'le izy. Analizenao daholo ny zavatra rehetra, manina koa raha raisina fotsiny dia hoe jerena, sao dia jerena fotsiny dia vita. Fa ndraindray izy analizenao lalina be mihitsy, satria anao zany olona efa mpamakafaka ny raha be mihitsy. Hatramin'Andriamanitra koa fakafakainao eo. Dia hozy izy Paoly zay ohatra fahadalana ho an'ny olona hozy izy ny toriteninay. Korintiana voalohany toko voalohany dia mifaraka amin'ny roapolo.
dia 9:20 kanefa mifahadanan'Andriamanitra dia endrina ny olona. Zany no mahatonga anao rehefa mijoro mizara ny teny ohatry ny adala fa zay kory tsy adala. Tsy ny adala no adala fa ny endry manadala ny adala no adala fa ny adala efa adala raha teo. Halleluja! Fa zao anefa adalan'i Kristy izay. Izy Mosesy banjino. Dia raha voainao zany lehibe aloha inona ny dira satria tsy zatra miaino. Inona ny dira fanafana sy famelomana amin'ny fijery. Tsy mikasika ny tena kokory izy. Tsotra be ny vahaolana manoloana ny olana. Satria Andriamanitra manome vahaolana tsotra ho anaty olana sarotra. Efa ela ilay olana. Fa maso mijery fitaratra vita. Ny hevitra anatin'ny fo eo no hita. Vonaky daholo na ratsy na tsara. Fa maso mijery mahay mitantara. Zany ny fianaranay tany amin'ny EPP. Halleluja! Rehefa mibanjina an' Jesosy ianao dia tsy mahita koatra ny fahatsarana. Mba fantatrao ve fa le jiolana nindrona azy rehefa mibanjina loatra azy dia lasa ny haiko fa zanak'Andriamanitra izy. Vaky eo ny Baiboly. Fa na ny olona namono azy aza rehefa mijery azy ela loatra dia miova. Jereo masina révélation zany hoe. Kalizy rehefa mibanjina an'Andriamanitra ianao dia ovainy. Zay mahatonga antsika mila manana fiainam-bavaka matanjaka. Fiainam-bavaka matanjaka. Excuse fotsiny ny zavatra rehetra. Hoe te ampiasa. Ianao rehefa zay mahatonga antsika tsy mibosta zavatra ivelany. Hoe fanasitrandra gaigy be raha hariva. Délivrance tena amin'ny dimension faratama. Tsy any amin'ny bosta fanasitrana ety ivelany ilay izy. Fa mifanarana amin'ny fiangonana hibanjina an' Jesosy. Fiekena verina amin'Andriamanitra. Fijoroana amin'ilay position mahatoky. Fa rehefa eo Andriamanitra miova ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra rehefa piasa olona dia miala tsiny fa hodinganiny manatsaina rehetra. Hodinganiny. Rehefa ndresaka nga hivendy fa tsisy architecte faran'izay mahay tamin'ny andro Noa misy. Fa Noa sady tsy nianatra nanao sambo. Mbola tsy tany amin'ny ranomasina akory ndre mandeha mba nanidina nanao an'ilay palina ireny nijery misy baleine. Mbola tsy nanao an'izany Noa. Fosy Andriamanitra atsangano sambo fiara sao daholo maro dia fenao nanangana sambo ngeza be nidiran'ny biby tsisy loka ilay sambo na kely aza. Andriamanitra mitady fo manompo fa tsy mitady saina mavitrika. Fo ny ilainy voalohany voatanana. Tsy tongotra ny ilainy, tsy tanana ny ilainy. Tsy loha ny ilainy fa fo no ilainy. Zanako atolory ny fonao. Fa rehefa feno fepetra ny fonao afaka hiaraka tsika na izy na hitondrako anao. Tsy mampaninona mety bado ny fijerin'ny olona anao. Fa ataoko number 1 ianao miaraka amiko. Zanako vovoka plus ihany tonga dia olona. Noho izany raha mizavatra ny foroniko mbola tsy ambany no vovoka ianao. Aza manangana anao eo amin'ny vovoka mihitsy koa ary ampitoetra anao eo amin'ilay toerana sahaza ny mahazanako anao satria tiako ianao. Zany ny afatra Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Ahoana moa ny inona an'izany? Ahoana Jona anie zavatra olona niara-nona tamin'ny tompo tamin'izany Jona sy Petera. Dia ilay rahalahy mpiray vodi-rindrina amin'izareo ihany atao hoe Jesosy lasa mpamonjy tampoka tamin'ny maly. Tamin'ny 12 izy tany amin'ny tempoly rehefa kelikely lasa zanak'Andriamanitra. Tanora telo amin'ny 30 taona teo an-tanàna izy namonjy an'izao tontolo izao. Petrany toeran'ny Jona. Petrany toeran'ny Petera. Dia normal be ny Jiosy raha miteny hoe avy any Nazareta ireny fantatro ny rahalahiny. Maly izy anako androany izy veny star. Fa hozy izy Isaia, iza ny teny ampitondrana anay? Fa amin'izay olona mino izay ny anehoana ny sandrin'i Jehova.
Ny teny toriko aminao, sarotra saina fa morinona. Fahamarinana natao raisina amin'ny fo fa tsy edikevitra ao anatin'ny saina. Raha manaiky ianao androany dia meteza ho sarian'i Moïse raha afaka ny anompon'ny masonao ianao ka hijery ilay menarana nasandrana teo amin'ny hazo. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Nasandrana tamin'ny fahafambaraka izy rehefa nitondra ny fahotantsika izy, satria nitanjaka izy teo an-karandoha, ny fantseny teo amin'ny hazo fijaliana nitanjaka izy. Nalaim-baraka izy mba hahafahanao manantena voninahitra tsara lavitra avy amin'ny fahafambaraka sy ny natioranao izay nalainy teo amin'ny toeranao 2 taona lasa. Rehefa ndresaky Nikodema sy Jesosy dia hoy izy Nikodemosy, tonga mangingina tany an-trano izy. Zao mihitsy ny paoziny. Tonga tao amin'ny Jesosy manao sorona ohatro zao. Saika tratran'i Jesosy teo mpamana varavarana. Mandroso, wow, aninona tenao Jesosy? Tena iresaka kely aminao ah. Dia mipetraka. Manahoana? Salama tompoko. Ohatran mihitsy ilay firesaka. Niakanesako aty aminao ah, variana be nahitany Lazarosy nitsangana tamaty. Gaga koa tamin'ilay jamba be dia be nampahiratinao hatrany am-boaka. Mirakla ny atongavany eo ah. Ary tena zavatra tena enjana be. Za efa ela be noeno nanompo an'Andriamanitra. Izy tsy mahafantatra hoe Jesosy io. Za tena hitanareo, ro zany no gotom-panao karaha ty zany tsika isinao. Za sy ty midany ianao ceinture blanc. Fa zao nahavariana na ianao tsy niditra tao anatin'ny akademia akory. Na dojoko tsy nanao formation na tena hoe piady be. Fa zao dia pasenao lavitra mihitsy fa tena tonga dia mehoa le secret ranga dia mba mety tsara satria ny anany teny parole lefa be dia be fa le pratique any sisitsika any mba tsy nitenenako hoe raha ohatsy nalala fomba izy dia kopy ianao tompo a. Navaliny Jesosy azy, raha tsy ateraky indray ny olona, inona ny idirako amin'izany? Miracle ny resaka ko ateraky indray inona? Mazava ny ompony Jesosy. Tsy hamaly fahagagana hitapo ho ampiasainy Nikodemosy. Satria vao tonga tao ny Niko e, tianao demosy izy. Zay no natongavany tao. Fa ny problème, le sainy mihitsiny tena de moche. Dia tsy hita izay hanangana anazy. Fosy Jesosy le fisainana mihitsy no atsangana. Secret, tsy ambadiky manifestation fa communion. Ateraky indray aloha. Mila mibanjina ny zanak'olona atsangana eny amin'ny hazo aloha mba hiampita le fiainana. Satria tonga ny zanak'olona hitondra fiainana fa tsy ianao fahagagana. Oeto fanao ny tompo le izy. Zany mahatonga tsy ho drivotra amin'izao raha vao manifestation resana betsaka ny Nikodemosy mbola tsy voafora tonga dia feny hevitra. Fa mahagaga le mahavoafen'le zavatra rehetra. Tsy manao an'le zopiba anatonana an'Andriamanitra satria raha vao iny motivation voalohany nataonao an'Andriamanitra dia lasa iny no antony atafasaraka anao aminy satria lasa hitady fahagagana isan'andro satria ny fahafantaranao ny Jesosy tsy mpamonjy izany mpanao miracle ohatry Nikodemosy ihany. Fa mandainga fotsiny le miteny sahavitra za voavonjy ianao tsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa voavonjy baka izy. Amboary ny toe-po, mijoroa amin'ny fiainam-panahy marina, mitady olona authentique Andriamanitra. Tsangany amin'ny toerana misy ianao ary. Voafainy amin'ny lanitra ny tanantsika dia andao tsika teny amin'Andriamanitra. Ianao mifaniriko ambony indrindra. Ny iombona aminao, ny hiaraka aminao, ny iray aminao. Misaotra androany maraina. Ny amin'ny tananao Jesosy. Ny amin'ny famondraponao. Izay mikasika ahy isan'andro. Tena tsapako, reko, hitako. Fa ianao ny fiainako ambony indrindra. Ianao le mendrika ny hoderaina mandrakizay. Tonga eto mangeta entanao. Tonga eto maniry ianao. Tonga eto miandrandra anao. Tonga eto hibanjina anao. Mingavy ianao androany maraina.
Avelao fanamasina iasa omponao. Aza avela hoe nanenina fotsiny ianao fa tsy netiny nataonao. Fa tena mibebamba izy anasitrarana ianao. Rehefa niaiky ny fahotany zanak'Israely, vao niteny tamin'ny Mosesy hoe ifony zahay. Satria ny fifonana tsy natao tsy vitan'ny olona izay tsy manaiky ny Jehova. Tsy ny fizirizirintsika ao anaty fahotana ny manambara fa Andriamanitra dia nasitrana antsika sy hanafaka antsika amin'izao fotsiny satria mety amintsika. Fitsorony ao anatin'ny fonao azo aina ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana marina sy fanekena hiavana aminy. Tsy ny fangiry foritsika, tsy ny zavatra mitranga eo fiainantsika, na efa hialaina azitsika. Tsy izany no andrasan'Andriamanitra. Fa ny fahafahanao miombona amin'ny Jesosy, manaiky ny ao anatinao. Reto zavatra reto Andriamanitra, raha reto vesatra mahatonga anahy tsy azo aina sy ianao tsy azo aina miaraka amiko. Ho fitsorako izany. Androany maraina, efa ny fibebahanao. Efa ny fibebahanao. Tena miangavy ianao a. Efa izany ny teny tonga androany. Tsory amin'Andriamanitra. Jesosy tena mitsotra eto anatrehanao izay. Mila anao izay Jesosy. Ianao ny ilainay. Anao izay dia manao fanekena aminao. Nandro zavatra rehetra izay mbola mety ho tamora mahazo anay. Zavatra rehetra mbola mety mangejaka mitady hanova ny motivation anay. Tsy tanteraka any amin'ilay programme ilanao anay. Lasa mpikaramanady zay ao amin'ny fanjakana. Manangy olona fahagagana indraindray. Mba sy ny amin'izay vokatry ny fahasoavana omenao ho amin'ny tanjony mamona sy voninahitra. Sy mba ho hita fampiasaina fotsiny. Tsy izany ny filazantsara marina. Tsy afesehoany ivelany Jesosy. Fa ny fanaovana ny sitraponao. Ny amin'ny fo tena tafatoetra amin'ny sitraponao. Tsy laza tadiavina, tsy voninahitra. Fa voninahitra ho anao reny mandrakizay. Ny amin'ny fisiny fiainako aloha. Mety eo anatrehanao. Manga tamin'Andriamanitra. Sokafo ny vavanao. Mitenena amin'Andriamanitra. Fotoana izao tsy hainao ny vavako fotsiny. Fa ambaranao mihitsy avy ao anatin'ny fonao. Hafanao miombona aminy. Manaiky a Jesosy. Mino anao a Jesosy. Matoky anao a Jesosy. Atateraka ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Amin'ny zavatra rehetra izay ilanao a. Mity a. Zaho mihitsy aloha. Zaho mihitsy aloha no etoka eto anatrehanao. Misaotra Tompo. Manao mifankasitrahana mandrakizay. Amen. Ndao tsika ety tanana mafy an'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika ho an'ny Tompo. Avetsika mbola hivavaka. Angataka tsika. Alleluia. Rehefa tanteraka mifahafinana dia Jesosy ny teny. Androka dia amin'ny anara. Azo rasina amin'izay ilay mianarana. Sao verina manaikitra fandroany indray. Amen. Teo tsika aloha nanasitrana ny tao anaty. Rehefa avy eo tsika mivavaka amin'izay mandroaka mianarana. Mahazo mandroaka. Ilay mianarana tsy mila mosesy akory mandroaka azy. Fa rehefa mety ny zanak'Israely amin'Andriamanitra tena izy ihany aza dia kely mianarana. Amen. Satria ny herim-pozina tsy natao anam-pahefanana anakery ao anatinao. Za aloha tena mino androany ao anatin'ny sekoly androany maraina fantatrao ilay zavatra rehetrarehetra tian'Andriamanitra amin'izay. Amen. Mazava tsara ve sa tsy mazava? Dia ndraikitsika tsirairay avy no mijoro ao anatin'izany fahamarinana izany. Dia manomboka hoentin'Andriamanitra tsika mifantoka tsara amin'ny fiainana. Tsy atambolombolo ny fampianarana sy ny zavatra mitranga fa miomana tsara ho amin'ny fotoam-pampakarana. Izany fampianarana izany tsy ABC de l'Évangile izany. Izany ny atao hoe vetikanina mampijoro anao ho karazan'olona tsara fihavanana sy mijoro voatahiry ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dans le cadre ny fiorenan'ny fiainam-pananao androso ao amin'ny sitrapony. Alléluia. Misy olona voatavy androany? Amen. Manana herim-po, herin-tsaina, herim-batana, tohana amin'ny fanamasina, meny fanamasina hery, meny n'Andriamanitra ny atao hoe rehetra apetiny rehetra. Aza diny fotoanantsika rapitso. Sekoly tokantrano sy fanambiana toetra iarahana amin'ny Mama Viviane. Alléluia. Ary ny fotoanan'ny zoma hariva eny amin'ny tranompokon'olona Analakely fitaoam-panotronana manokana iarahantsika amin'ny édition 2 indray amin'ny mitady olona authentique Andriamanitra fa tapany faharoa indray izy io. Amen.
sy tiaka moa hoan'i Jesosy. Amen. Dia ny sabotsy maraina fotoana iarahantsika imbona communion amin'Andriamanitra dia nampitondraina ny lohateny hoe surprise kely le izy. Amen. Kristy mahazo aina ato amiko. Kristy mahazo aina ato amiko. Zany hoe mifankahita amin'ny Kristy ny ao anatinao. Fanantenana amin'ny voninahitra ny amin'ny Kolosiana 3:8 fa zao no lazain'i Jesosy. Tsy izay intsony ny langagenao. Tsy espérance le izy. Tsy fanantenana le izy. Fa confidence le izy. Et confiance. Amen. Alléluia. Hitanao Andriamanitra. Ndao tsika hitsanga ireo tena misy atsika. Misaotra Jesosy ny fotoana androany. Mandeha amin'izay tarihanao zay. Miaino ny feonao zay. Manaraka an'izay lazainao zay. Dia tongotrao no arahanay Jesosy. Ary any amin'izay alianao no alianay. Aza vela izy fesatry ny nofo tafatoetra ntsony amin'ilay zanakao retina ray ary. Fa rehefa ny asorina mipoizina dia mahazo mihetsiketsika amin'ny menarana. Mahazo mijery menarana amin'ny mason'ny zanaky ny Israely. Fa tsy akasika azy ntsony satria tsisy fiantraikana aminy. Ary le pozina rehefa tratry ny antidote dia na misy kaikitra fanondroany raha tsy tafiditra ntsony satria efa lasa mizatra ny antikor. Dia le pozina manaraka eo tsy miditra ntsony satria vita vaksiny. Saotra tompony amin'ny toetra vita vaksiny. Mahazaka zay dona rehetra. Ayayayaya. Zany ianao Andriamanitra makasitraka tompoko. Tena omemboninahitra mandrakizay ny anaranao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminareo. Nanatra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Apetrao amin'ny faritra marary vetivety ny tananao. Tompo. Rehefa avy nanay sotrapoziny ianao dia manasitrana aretina. Aoka ny aretina rehetra, ny rofo rehetra, izay ny fiainany tsirairay avy tonga eto, ho esorina ary tsy hanaketsana pahifanao amin'ny fiainany. Hoy izay aminao hoe sitrana amin'ny rofonao rehetra, dia mandehana fa ny tompo hanamarina anao. Ny tompo omba anao. Tompo ampijoro anao. Tompo ampatanjaka anao. Tompo ampahery anao. Mandehana fa sitrana ianao. Lehilahy sy vehivavy, zanak'Andriamanitra, tianao Jesosy. Naiza misy anao dia miresaha aminy. Fa hibitsika eo tsofinao izy, hanazava ny lalakaleanao izy, omba ny ankonanao izy, ary hitahiry anareo menakavy kely izy. Ny asa mandraranao sy rehetra tanterahanao dia ambany voninahiny tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Za tena mba miangavy betsaka aminareo ny joro vavolombelona miantso anao anaty telefônina pastera sitrana tamin'izao. Nefa rehefa tonga ny zoma tsy isy misoratra anarana nareo naray ara joro vavolombelona. Za zany fantatra hoe ilaina le izy hoe mampahery anahy hoe tena tamin'ny vavaka nataony ohatran'izao iny dia ohatran'izao. Tamin'ilay vavaka tsy tonona le hoe vavaka nataoko. Fa avereno any amin'i Jesosy ny voninahitra. Rehefa nandray tena ohatr'ireo avy amin'ny tompo dia izao ny zavatra nitranga. Alao Jesosy hifaly amin'ny asany. Amen. Tsy olombelona tsy nanikasika anareo fa Andriamanitra. Mety fantsona, mety zany teto, mety tsy zany teto. Fa rehefa tia nasitrana anao izy dia ataony zany. Noho izany tsisy olombelona tokony hitantaratra ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Fa izy irery no miamboninahitra, isaky ny zoma aza very sahirana ny paster sandratra. Fa tonga dia manatona azy. Le ohatr'izao ny sitranina nanafaka. Misy fivitosana ohatr'izao. Tany izao nisy ramatoa 7 taona le fivitosana. Nanaintaina teo foana. Dia niantso le ramatoa. Sitrana tonga ny zoma. Amin'ny zoma zany, eny tsy izy. Nefa izy amin'izany ny ranomaso sisa ny tsiraraka amin'ilay fitona vavolombelona. Manome voninahitra. Miasa Andriamanitra eto androany izao nanao zavatra indray Andriamanitra. Ary inoko fa ao anatin'ilay izy ireny tsy na mampahery ny hafa. Lasa ohatran'ilay any vela foana no mijoro vavolombelona fa ny eto toerana. Lasa tsy hita intsony ilay vavolombelona nefa ilay vavolombelonao iny ilaina ny hafantaran'ny olona hoe mbola miasaka iny Andriamanitra. Jesosy Kristy avy any Nazareta ary miaraka amintsika mandrakariva izy. Sady ampaherezana ny hafa no ampaherezana ny mpitandro satria miaraka amin'ny fampahery tsika tsy asako ilay izy fa n'Andriamanitra. Za koa mba mahery miaraka aminao. Amen. Miamboninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Tehaka mafy ho an'Andriamanitra aloha. Amen. Zarao ny fahasoavana.